topoka yeah. Miaravantsika rehetrarehetra tonga somatsara eto amin'ny RDJ 2025 fa miaravantsika rehetrarehetra ndray tonga amin'ity lanonana tsy manam-paharoa ity sy anomboantsika antaona ihany koa amin'ny endriny hafa sady zany baronne misaotra anao Ludovic anamia fitenenana manomboka ny RDJ mozika 2024 fanomeza mara-pakasitrahana ireo hira mendrika tamin'ny taona 2024 iny nandeha teto amin'ny RDJ. misy ihany koa ny skadskira izay nanehoan'ny piano ny mpankafy mozika ny safidiny misy 2 izy ireo akoatran'izay ihany koa dia misy ihany koa ny artiste de l'année misy an'izay skad zay ihany koa misy skady hafa koa mety ohatrany hoe surprise kely amintsika fa mafinaritra mafonja ihany koa na dia any amin'ny faraparany any azy no hanomezana anazy andao ary misy ny seho iarahana amina mpanakanto andrarezana ihany koa efa voatanisan'ny le mec teo ihany daholy misy ny tanjona randriana arvelo melki denise misy ny mage 4 tarika mage 4 akoatran'izay misy César sy ngiataksa olona fotsy ohatranao eny dia aloha restsika mitiaka marefodrefitra Dadilove yeah. Oh,
mialatsiny fa diso refo le pataloha mankasitraka e dadiloftsika tam'izay seo mafinaritra zay tonga dia mame anlegady ny fetitsika tsika samitsika ny ato a afaka mitsikitsiky fety ny atao eto mozika raha teo no atao fa ity misy fanamarina kely fotsiny miraisana raha ifo amampanamitra reo any tomasina antsika anatin'ny fanarenana ny tanàna fanaovana vacances sy ny sisa fialatsasatra mandalo iny fandao amin'izay ary tsika aloha jery hoe inona no amin'izay no sokajikira andeha hoentitsika ho jerena hanomezana ny maro-pakasitrana baronina marina mihitsy zany e tena marina mihitsy ka anomboka dia alao ho jerijery kely hoe manahoana ny reto olona ireto amin'izao fotoana izao ndao ary amin'izao voalohany zao velively-panantenana ary ambony mihitsy izy fa mandeha ny kategoria voalohany manomboka tsisy tampoka andray miandry amin'ny kategoria faharoa ao fa arabaiko manokana eto i bolo fa i bolo no anisany nome betsaka indrindra ato anatin'ity RDJ mozika 2025 ty zay ve le hoe miankina amin'ny coupe-ambolo ve le inspiraka zao kosa ve tsy mahanambitana mihitsy zao koa mitovy any tsika tsy zao ry tanjona ry impie rahalanao iatakisa olo fotsy iatakisa olo fotsy anao Ludovic olo joby ay olo joby tsakatsakatsakatsa olo joby no ya ok matahotra le vehivavy atao de vana i baronne iny andendeheny aminareo eny izy tsapatsapa maro ireo sokajy telo ndao tanjona hoento aminay le izy ary miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny RDJ mozika 5 tongotra ilay andro anolorantsika ny amboara ho an'ireo hira izay mendrika indrindra ny ritra ny taona lasa teo ho atolontsika vetrany ary reto amboara manaraka ireto pop duo R&B variété mihetsika féminin anolotra an'izany amboara zany ary Ranevson Miora Larissa mpanentana fandaharana mifoazy eto amin'ny RDJ vavy tokana ao anatin'ny fandaharana rivotra isa-maraina Razakar Sunzak créateur de contenu ary miompana kokoa amin'ny famoronana recette fanaovana sakafo ao amin'ny tambadrotra sosialy andao ary RDJ mozika fa miarabantsika rehetra zay tonga eto amin'ity toerany eto amin'ny Novotel dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka ihany koa ny any atokantrano sy manerana an'izao tontolo zao tsika dia anaraka ny ao anatin'ny kategoria pop duo reto avy ary ny artiste zay nommé ao anatin'izany iarahantsika amin'ny Weekend pop duo sy collaboration Ed Billion Paris si Mopcan Wavi JS Twins si Teddy Prezo Isikaru Zara Marcel si Nani Tafikmi Melki si Tanjona Rangiana Velo Tiako Anzeki Denise si Dilaine Titanic Tansmen si Lois Zatenati Ariane si Tansmen Pop duo si collaboration ninazo ny pop duo Tiako Anzeki Denise Dylan Shine
fampiasany Dilaine sy Denise izay voalohany ka nanamarika tokoa ny taona 2024 iny arabaina Denise sy Dilaine. Akory betsaka jiaby voalohany teny dia misaotra betsaka ny RDJ Mozika magnamia plateforme tsara be ty ho anay mpanakanto malagasy jiaby ity dia tsy ho anay sy Dilaine fogna fa ho antsika jiaby dia misaotra betsaka ny mpiara-miasa fa indrindrandrindra misaotra betsaka ny mpankafy ialako tsiny aminareo fa isotra betsaka ny bénévole jiaby atamatavy za zay nagnampy anay nandritra ny cyclone ary mbola mitoy hatramin'izao. Aaron, salut, merci beaucoup. Nzaka zay nagnampy anay tao mbola mitoy hatramin'izao misaotra betsaka tamin'ny fihavanana anareo jiaby anay vahoaka ny tamatavy. Misaotra tompoko. Ny catégorie manaraka zay hoarahantsika ny artiste zay nommé ao anatin'ny R&B. R&B Aminao, Yassik Anao Kouande, Kass Lavtundro, Geoscar Metikarua, Lion Hill Playlist Prince featuring D'Andre Ambel Sarto, Eljo Vaiavy tsara Tokyo RM Izy mafila Ninazy ny amboara tao anatin'ny R&B nintsika ro Lion Hill. Hafa metikwa nentikaru Tweraka timefangaru Paradisa tisifaru Mamiko nentikaru Tananga tisiangaranga Mitoka muninga manginga Afafiananga Tiki siafalianga Tambara telo ntikaru Sasianao fonga Buonasera betsika jiaby voalohany teny maloha tegna hoe fisaoragna Zagnahary nagnamia fahasalamagna tanjaka nindesagna namorogna ny hira igny izay nankafizinareo ary nivotenareo izy io moa zany tegna marigna ny feky tafiditra agnatin'ny hira voasikaja agnisan'ny hira tegna maro nangatakataka ataon'ny RDJ dia fa zava-dehibe fa azontsika izy ty dia tegna hoe misaotra betsaka anareo pankafy jiaby dia saora ihany koa ny RDJ isan-taogna magnamia motivation ny artiste fogna andeha agnamia ny tsara pourquoi avy aty aminay dia misaotra betsaka ny Orange manongana fogna avafara koa eo ankiloko ake fogna dia zay maso todoretsika jiaby misaotra betsaka ataovy tonga yes. Salama daholo miarabantsika rehetra zay tonga ato anatin'ity salle mahafinaritra be ty miarabantsika koa zay manaraka tsirairay ny tokantrano any ranga lay be bon ny atongavako ato moa zany tsy hanao sakafo anareo fa ho anao sakafo an'le nommé sady anolotra amboara ho an catégorie variété mietsika féminin bon raha atsika tsy amin'ny sisiny etsy sary rakitsary ho an'izay hoe izavo ny ingrédient nommé amin'izay variété mietsika féminin zay dahoary variété mietsika féminin Araiko Anisette Dose Josmena
Estoba dans Smena. Mila Malu, Wendy Catalina. Mitengni, Rijad. Tiku Tiku, Simon da Valera. Ninazy ny amboarantsika amin'ny catégorie variété mietsika féminin dia Mila Malu, Wendy Catalina. Musique hira indray no ny batan'ny amboarandroany raha tamin'ny heritaony Wendy Catalina dia nahazo ny mari-pakasitrahana loko féminin arabaina variété mietsika féminin amin'ilay hira hoe Mila Malu. Mbola tsara ya naravolagnintsika voalohany maloha misaotra Zagnahary nagnamia tombonandro antsika jiaby na fiantsika vorivory eto amin'ny andro niany to magnaraka zagny misaotra ny RDJ ny karakarany lanonagna tsy adigniko koa misaotra ny mamako zay manohagna za fo letrizay ary misaotra ny Innova Babakuto kotsisy hira Mila Malu igny ary indrindra misaotra nareo mpankafy manohagna magname hery za letrizay mankasitraka atsika jiaby. Mbola mitoetrany ny fetsika amin'izao fotoana zao mahafinaritra moa ty anaty public aty nge Ludovic ary eto amin'ilay place tsara indrindra amin'izao fotoana zao aizy io eto asifokopatanana kely aloha coucou zako so aloha tsy ho hita mihitsy amin'izao na ny hitako roa tsisy hitako koreo aloha ao fantatro zany ambadiky Erika Duroc eny ary ina fa nahita ndray voatray ity no sy fantongilana voalohany aizy hita eo enao koa ohatra zao hoe arapaina aloha reo rehetra nazy tanatin'iny sokajy anankitelo misesy teo igny dia aloha tonga dia toizytsika le fandehan'ny fety satria mahafinaritra mahainao anareo miorakoraka tsy ambadika atsy tsapatsara fa ao anatin'ny tsara nareo sady za mibarona ao ambadiky ny zavatra rehetra ao andao resitsika amitiaka mafy dray ny mpanakanto manaraka anao ny live dia tsy izy zany fa i Skies. Refewanilanorzatun zazakera madiditra fa refeo enao malemy reo adalako rehetrarehetra enao tsenjera tsisy azaka mihitsy raha tsy enao irery lay fisinao metraika ty anatiko mandoro ilay fitiavanao fatantiko enika sambarany enika falina toy ny mpanjaka rehefa nilanao ritina enao lazava ny lalako zamanao akaraitso ny tanako na enikariliki enao no nagadrana fefa ny aminao lelaky le ngadana verina ny fotoana amafako izay ratranao nefa atao tsy haiko hoe atao ahoana fa toa manery ao anatiko ao afazakaiko hoe ireo zay eta mavesatra lay fonao ny laiko hoe hipitsika mangina hoe tiko ianao izamonona napo fa iaradalany sy traro raha fantatro tany ampiandoany
tany ampiandohana tsy ampilay tananao roa mihina mafie tsy ampilay vatanao iny agnome afanande tsy ampilay molotro tiako anoroka mame any aminao no misy ilay filitsonande efa tena tsy andriko mihitsy lay fotoane Adivo tena tsapako marine fenao le valimbavako lavo talofa zao tafarine no hainao rahavako tsy nayakory hoenity fa mbola nikavivi nampianarinao tony ampidi hoeny amtinatore eto anatre anilairay ao no mandoaly omeoale tanana hoaziko lay mary eto anatre anilairay ao no mandoaly omeoale tanana Sora Dubko! RDJ Muzika 10 sy roa arivo mari-pakasitrahana efatra no atolotreto ny sokady pop rap mainstream EDM anolotra an'izany trophée zany ary Toldo Piandry Satovy any ekipa baolina kitra nandafitra ny Bariachan Tongnat mpanolotra ny fandaharana Bombroche sy Modo Mitap eto amin'ny RDJ andao ary miaraba atsika rehetra vory manatrika eto dia miaraba ny any atokantrano ihany koa voninahitra lehibe ho ay ny manolotra ity trophée ity androany andao ary ao raha antsika izavy ireo nome amin'ny mozika pop anao ny anao reko Sadia tanjona randriana velo aminao foana malalalala polo gasoka midoladolo otrongana ganiny mihitsy ny tiako miandry eto aho joasina Pazapa Tumi Tiganao Anisha Jo Timid Afapou Eric Belou ninazo azy dia anao ny anao reko sikalony androany farampity sikindrainao many anao ny anao zandry raha manontany mety sitisy inano avary inano avary
DJ Fata dia efa nibata ny amboarana nandritra ny taona maro ny fanesy teto amin'ny DJ mozika gadona pop voafehy tsara no anisan'ny tiavan'ny piano any RDJ any reko zany ny tena boto arabainy ye makasitraka ny RDJ makasitraka ny olona rehetra ny fidy anay dia makasitraka atsika rehetra mirary sope daholo zao dia mozika rap indray no raha atsika fa tenikely fotsiny hoe ny hip hop dia kolotsaina manana soatoavina hoe peace love unity respect and having fun dia irariko raha zay tokoa ny tena ianantsika rehetra tsy janonao anatin'ny valabe an'ny kolotsaina hip hop ihany fa ho amin'ny fiarahamonina malagasy mihitsy satria amiko a ny peace love unity respect and having fun dia antoky ny fiarahamonina feny filaminana zao dia hojerentsika amin'izay renommé ao amin'ny skady rapy iarahantsika amin'ny dishanaka Ave Maria ALP Black Masova Maimen Kaid featuring Sesmo Luva Tsara Indinja Masnad featuring Timaniva si Moni Ipsu Manantena 2.0 Illicit Soul Sphinx si D&G Ambeni Badu, Zaza Raptize, featuring Eclipse, Keep Life on Them. Don't trust them, Raya Kutoli, si Ratzlar. Ny nahazo ny RDJ mozika skady rapy dia ny Zaza Raptaiza tsy ho bado Batany skady rap amin'le vazo hoe tsy ho bado ry zareo Zaza Raptaiza Eclipse Keep Live on Them Tovolahy Geoscar Mash Manjaka RNDR, Fabs Browns, Big Jimda, Septic, Bolo, Ratzlai, Arco, Prince. Yeah. Zaza Raptaiza, kolotsaina mainty represent. Voalohany misaotra ny RDJ mazava ho azy. Dia mankasitraka ny MC rehetra nandray anjara tamin'ny saifa rahatratra amin'izay nanomboka 2019 hatramin'ity 2025 ty ho an'izay mbola ho avy dia mankasitraka an'ireto artiste rehetrarehetra reto allo omeko fitenenana ihany ry zalahy aloha yo karakory jiaby za zany tsy dia mahay mikorana lava be fa saorana Zanahary dia isorana koa mpakafy rap jiaby tsy akanavaka yawa yes sir zay arapaina ny kolotsaina mainty Zaza Raptaiza dia zao indray dia hojerentsika ireo nommé ao amin'ny skady rap mainstream Rap mainstream Sam Finn Bolo Dream and Go Sphinx featuring Sam Mangiana James Lejuma Fabs Browns featuring Keys
mamofokofona fahombiazana tsota Melody Sakai Napisnao mbola mandefa dem nefa marie Sokso Double G featuring Mimi Zakaleria mkivazana kapanzako meu antananao atsoroko anao tena Ny nahazo ny RDJ mozika skats rap mainstream dia Melody and Sakai. Salama daholy tompoko raha zakay an'ity voalohany indrindra aloha dia misaotra ny zanahatsika fa mbola velonaina soma tsara manatrika ity andro an'ity faharoa manarak'izay dia misaotra betsaka ny RDJ mozika manomana sy manome hetsika toy izao hita tokoa fa mivoatra amin'ny mozika malagasy manarak'izay tompoko dia misaotra betsaka an'ireo fanina izay nanahaka ny zakay tamin'iny taona 5-20 eny itololavitra tsara ny firahantsika dia farany tompoko tsy olava resaka fa misaotra betsaka ny tena koa satria tsy mora manao zavatra mankasitraka tompoko andaondray ary ho arahantsika ny mozika EDM EDM Fitaka Sam M sy Axloe Hush Imiangali featuring Laz Madivalo Mahaleo sy MPX Rama No Limit Mashmanjak sy M70 Poizina Nuas sy Mat Crea Sound ny nahazo ny mozika EDM 2025 dia i Madirivalo MP Rama sy Mahaleo talentany MPX rehefa ahafantarana azy hatry ny ela ny fanaovana remix arak'izany vao maika mahazo lazatrany ny hira izay lalaoviny le meilleur c'est MPX miarabantsika rehetrarehetra atao amin'ity toerana mahafinaritra be ty somary menatra ihany tena satria raha ny tokony izy dia ambadiky ny platine fa mangatakatehaka avy aminareo anala an'le amenarako tompoko raha sitrakareo tsy haintsy sotra ny tompo zanahary voalohany indrindra name ny talenta name ny fahaizana misaotra an'ireo mpakafy ihany koa misaotra an'ireo mpanaraka ny MPX Rama sotra ny vady aman-janako izay miaritra ny adalako isan'andro ao an-tanànao dia makasitraka ny RDJ mamevana ny mozika malagasy dia miratra erak'izao tontolo izao any ny mozika malagasy makasitraka tompoko eny ary ara-bainatrany ireo nahazo tanatin'iny sokatsy peda be iny anaraka seho ndray atsika zao eto zay baronina seho anankiray fampiarapeo izy ty fampiarapeo anisan'ny mpanakanto lehilahy manana feo kanto amin'izao fotoana zao ty akatra eto ty tanjona randrianary velo miaraka amin'ny marina zany e marina foana e marina foana ny anao ary tovavy anankiray manapeo ihany keo izy Melky dawa Fambola reto sa
fambola eto zaho fambola eto zaho fambola eto zaho Defa faly ao ohatrany misy raha famitsy ilay fijerinao tena manitonà mampianome fity maro tsy vitsy tsy tarehanina bika fatraminito ohatranao eo ataoko tsara kolokolo sanatria ao raha elalao faramaizina ny androko ianao ny tara-pahazavana ianao no andraiky nakora sendra lavanitany aneka manao Katswa vela kanabu Tse vela kuya viavi Satria no tina melana misna Tami pura nazani akimba Fambola yeto sao Mana dina fani tanjo kuchi metsu tata Fambola yeto sao Ulami tsuru tsara na sumari fenurata Fambola yeto azao Mana tena fanitazoko tsy maintsy tratra Tapapera sisangamba dezay Ampianadino Kwilay tsikini Sayani Makuitantarak Bamfiolesye Ranisi trapok tewano zoret sao Tewaleko ni volana watono kilalao Kanefa tsy tafa fa fitiavana androany mba andanako tiako zaraina aminao raha hoe tamtamby zako mba manana oravako tsikiny eny amitavanao sy trango ireo very tsy asiko na olatra tavela ao amponao ao andapany fititsikany lalao Tafiko ny hery ny fitiavako anao raha tositrakao dia ifameno izay ao ampotsika tsy fandao malalaka anao ka tsy avelako isandratra fa varovako tsy ananako marika anao lay tokako Fitiavako anao raha tositrakao dia ifameno izay ao ampotsika tsy fandao malalaka anao ka tsy avelako isandratra fa varovako tsy ananako mafy anao lay tokako tafikso ny Vela qui sandrata fa varovako Dansna Kasada tupko Teo zany fa mandeha dia mandeha ny fotoana fa za io zany mba manana hira zany a dia ahoana mba anaovako azy Lilio ny fanatirana hira tena trahiro amin'ny RDJ io mihitsy ah io a zao tsotra be raha ohatra ianao te anaty hira amin'ny RDJ dia tonga ho ianao miaraka amin'ny clé USB misy ny hiranao tonga anao dia misy mandray zany ary rehefa tonga dia
mariana tsara mandohatra iny maimaimpona ka ay mandohatra iny nahoana ary marina mihitsy zany marina mihitsy tonga ao anao dia mila mariana tsara ny anaran'ny mpanakanto tononona tsara amin'le olona mandray anao le izy satria indraindray zay rehefa manonona an'le izy ao dia very kely a ohatran'le anankiray zao lilio oe le kisokiso ixo ay bisobiso fa very fa te malagasy dia kisokiso atrano kosa le izy ay zafady ary e zay a aterao nira barona aterako nira ho atsika zay lina te andefa nira amin'ny rdj 96.6 fm fa zao nao ndray aloha tsika hiaraka amin'ny tanjona ienon'ny sokajy manaraka tanjona dawa andao ndray ary ho fantaritsika ny momba nyreto sokajy manaraka ireto ny pop balade féminin rock ary ny rock mavesatra anolotra ireo amboary ireo ary Oliva Andria Manantena. Responsable administratif et financière est amin'ny DJ sady mpanentana fandaharana ihany koa RDJ mozika 5 ndao ary mankasitraka tanjona misaotra betsaka enimboninahitra tomboko lasy tomboko vavy ny RDJ 96.6 FM dia isan'ny faly ihany koa satria fanomezam-boninahitra anareo mpanakanto ny etsika ataontsika izao alina izao sokajy telo no nomena ho atolotro amin'ny ity alina ity andeha ho atomboko tsika avy hatrany amin'ny pop balade féminin izavy ireo mpifaninana ao anatin'izay sokajy zay iarahantsika amin'ny pikla pop balade féminin dieny mbola eto aho nacho Etienne Ayam Suyana fatinyala Kay fona roseto Suyana fateto Light Imiangali Tiaquanau Anisette Natonula dalla zapatikwa Tiafapo Stéphanie Tiavelako Johan izary no tsara vitana ao anatin'ireny mpifaninana ireny tehaka manakoako tehaka mahafinaritra be andraisantsika ny aiza le tehaka aloha e Ayam Etienne Suyana fateto Suyana fatinyala Kay fona roseto Suyana fateto anisan'ny mpihira tena ankafiziny rehetra i Ayam efa mananamboara maro izy ary mbola miampy ray androany nahazo ny pop balade féminin tamin'ilay hirany hoe Etianao arabainy miarabantsika rehetra atao amin'ny Novotel andrana miarabanareo rehetra ihany koa zay anetokantrano mijery feno de feno fo satria araka nitanareo teo dia mafy be daholo zay no mifaninana ka dia isaorana ngeza be aloha Andriamanitra zay nanome talenta ary isaorana manaraka izany koa RDJ zay manome sehatra ho an'ny mpanakanto ohatran'izao mankasitraka ny Brian Rajaonarvelo zay namorona niny iriny vadiko mankasitraka ihany koa ny mpankafia tsy manadino manohana foana fa mbola etiany mpandresy matozan mbola etiany mankasitraka tompoko tsy ampiandrasana ela ianareo hotoizantsika avy hatrany amin'ny fanolorana ireo mpanakanto mendrika mifaninana ao anatin'ny sokajy rock indray ny ferany zao alina izao rock Afanenna Els Rush featuring Mimi Kika Au Yang Veyanao Mash 4
Erika du Rock resy lahatra Wito ihany Rika Jiramaty Reg Pejy mainty Ken Topondaka Decapis Band manana eritreritra ve nareo hoe izy le omena an'le izy alohan'ny anonako an'le aty aminahy tsy manana ve nareo omentsika tehaka indray ary azakivy mitehaka satria fa tsika rehetra ny alina sy ny fety androany tehaka mafy be ho an'ny mage 4 amin'ilay hira ao ihany venao hatrany farany tarika iray izay tena mametraka dia an-tanana ngeza be ao anatin'ny mozika roka malagasy image 4 arabaina zalaha voalohanteny aloha misaotra an'Andriamanitra fa izy no natoy izao atsika Andriamanitra ministra manaja misaotra anao fa enikaja enimboninahitra zay no fanotronanao ana izao manarak'izay masikatra dia makahery ireo fianakaviana namoyavana ireo traboina no niny cyclone iny dia manarak'izay ianareo mpakafy tsy akanavaka loloavina tapin'loha nareo satria ianareo no matoy izao anay satria mandany vola makarena nareo mijery sy miaino anay momba n'ity le trophée tya ny teny ny mpanetana teo hoe mitaintaina tsy mitaintaina zay ka satria ny antony ity zany trophée fandresena ho an'ny mozika roka ny antony dia izao mitovy za ireo satria sady manoratra mamorona mikaondoa mandany vola ka tsy ho anay rery ty fa fandresena ho an'ny roka ka mazo to mamorona zalafa miandry atsika ny mpakafy dia misaotra indrindra tompoko eny tompoko ity nosikajy farany andraisako anjara amin'ny ity androany ity na izany na tsy izany vo ikava tokoa mahatratra miara amin'ny ombina amin'ireo malagasy namana any amin'iny faritra atsinanany iny ny RDJ iray manontolo mino fa toy izay ihany koa isika rehetra izay manatrika eto tsy latsa-danja amin'ireo sokajy rehetra efa nisy teo ity sokajy anankiray manaraka ity dia tsy inon'izany fa ny rock mavesatra izavindray ary no mifaninana ao anatin'izay sokajy izay rock mavesatra a new era of life hope of a dreamer ny arena mania Pakatova Duaran Namaku Alkinya Safidi Rocker Wake Up Grey eny ary tena mavesatra fa na izany ary azo eno ny sofina tsara ny mozika rock mavesatra amin'ity androany ity dia omena sy lasany zay no tena mety indrindra lasany loharano amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Pakatova ny trophée
mitombo atrano ny mpakafy sy mpiainy mozika mavesatra eto amin'ny RDJ. Loharano dia anisan'ny mpitondra avo ny metal malagasy maneran-tany. Arabaina ary botoa Pakatov Organ Dealers Loharano. Salama daholo. Makasitra be sa tsy napozina ihany moa ty zavatra ty satria en tout cas zay tsy mahay miresaka be fa anaty mozika zay no tena miresaka dia ho an'ny mozika mavesatra ho avy malagasy a asy fitabataba be misaotra betsaka ny RDJ mozika misaotra rehetrarehetra ho an'ny zay mifidy dia misaotra ihany koa ho an'ny Libertalia muzika izay manohana anay lalandavo misaotra tompoko. Oianvenao parole. Oianvenao parole. Aiza ianao? Tsy karany tena mbola ao ino ty ataonao? Handy? Ok. Seo zany zao. Uy, moonwalk. Seo manaraka irahantsika amin'ny Denise. Denise. Oh
Zamjuru, mijuru chara. Zamjuru, zamijuru, zamjuru, mijuru chara. Mijuru, mijuru, mijuru chara. Mijuru, mijuru, oh mijuru, mijuru chara. Saja de beau. Merci. Voary manjaka Radafinia Naigova DJ izay tafiditra tao amin'ny RDJ Steam tamin'ny fifaninanana tamin'ny taona 2016. Shinshan Pikoska Kapila tena matianina ao anatin'ny RDJ Steam. Voafarany teo izy no namarana ny taona 2024 tany France tao anatin'ilay hoe RDJ in Paris. DJ Leita, DJ animateur, ambianceur et organisateur événementiel. Hanolotra trophée eto androany andawary. Tonga de toizatsika avy atrano moa izy ty a. Ny trophée zay ho atolotro androany a de avy ao amin'ny sokajy pop ballade masculin ho arahantsika ato amin'ny écran ato ary. Pop ballade masculin. Ayanao, Sarah Marcel. Avelao, Jackie Rangi. Efanao, T-Line. Itetutona, Sky. Ne fatto cieco e atawaona fatto maniera wanatiko Mbola eto ao izao tanjona Randriana Arvelo Kenny Rana, Tino Marti Avelao zamba amony varavarana makany sady Wiray kwe azokiany fefatsiaka Vavaka, Nate Takes Ni ameno ni bangazet Ni nazo ni pop ballade masculin 2025 dia i mbola eto azao tanjona Randriana Arvelo Efa nahazo trophée de mérite RDJ tanjona Randriana Arvelo tamin'ny taona lasa androany dia nipolofony fa mbola iaina ny mozika ary nazahoiny indray ny amboara ao anatin'ny sokajy pop ballade masculin. Faly miaraba antsika rehetrarehetra. Tena tsy napoziko ty. Franchement tena tsy napoziko ty fa tsy haiko ny anaoko ny hafaliako. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria raha tsisy anazy tsy afaka namorona, tsy afaka nanao mozika. Dia miara-mory amin'ny vahoaka ny Tamatavy amin'ny nahazo an'zareo zany. Fa ny telo manaraka an'izay tena tsy haiko ny tsy hisaotra ny olona nitondra ana papanay Davaly Tricol. Dia makasitraka ny RDJ dia zay angambany makasitraka indrindra tompoko. Amizao fotoana zao tsika tompoko lasa vogovavy dia hanolotra ny amboarany RDJ mozika ao anatin'ny sokajy variété mietsika masculin dia ho arahantsika amin'ny écran ary hoe izavy ireo voasokajy ao anatin'izay. Iarahantsika amin'ny Royan Fon. Variété mietsika masculin. Choc Choc BKMG.
Génération TikTok, Mad Max. Utafita, Jerry Marcos. Mandy Melinau, Kiki. Mon bébé, Rootsman. Si mon soleil n'est pas là, je ne look dans le météo. Rega Rega, Elidio. Tiki Rikti, Daddy Love. Zistoire, El Joe. ninazo ny RDJ mozika tao anatin'ny squad variété mihetsika masculin tamin'ity 2024 ty a de tsikiririka Daddy Love. Nahazo trophée Daddy Love tamin'ny RDJ mozika farany teo tao amin'ny Palais des Sports. Voamaika namafisiny tsara ny mozika ny tamin'ny taona 2024 iny ary zao nahazo amboara tamin'ilay irany hoe tsikirikitry arabaina Daddy Love variété mihetsika masculin. Tsy haiko ny sy volaniko, tsy haiko raha volaniko niany ravoravo loatra za satria tegna agnisan'ny hira be mpanakina hira igny ary izay sorako ny vadiko zay mba nampahiry anahy fa lasa ihany le hira tianareo ihany le hira tena mankasitraka misaotra an'Andriamanitra satria izy nanome talenta mankasitraka ny mpankafy mbola be de be izy ao folo taona zay nazahoako ny trophée niany ty 2016 za artiste de l'année tamin'izany fotoana zany jusqu'à zao mbola mahazo foana mankasitraka ny RDJ zay mametraka anay mpanakanto mankasitraka mirary soe. Toko lasoko vavy ny maribonahitra ho atolotsika manaraka dia ho an'ny sokajy akoustique ho an'ity DJ mozika 2024 ity ndahoary hojerentsika hoe izavy zareo acoustique anaty nofy Tokyo Harem tiako mitsivala tiako devant tiako afara ano tiako Basta Lion Intsuni Reku Nangati lalina nitana kupupara nikikinita satsimireita nifukusu Ale manefa tsizaka Isiki miartanjona Alumia somala sada rasomboli tu la fate Nufa Fakiabi Marco Clark Tonight, Rootsman Utikanoro ferianai mitafifiano masambatranai yeah Tavangatiti malelai Samangatano mampangai Na firifiri vaya Ninazo ny sokajy akoustika RDJ mozika taona 2024 dia Tonight Rootsman. Salut, salama daholo tsika zay mpanaraka RDJ na any an-tokatrano na any amin'ny fahita lavitra dia efa fisaorana maventy be sady moa nomeko anareo zay fidy anarako Rootsman engane ho tahin'Andriamanitra ahitany soa mankasitraka anareo sady dia big respect maventy be koa ho an'ny manager Dilany zay nitondra antsika tamin'ny mazava big respect koa ho an'ny gentleman Judio
enough respect ho an'ny Stevino on the track zay nikarakara hiratsika. Respect maventy be ho an'ny Tamatavy. Misaotra betsaka anareo fanatika fa ianareo ny trophée. Mankasitraka tompoko. Ny sokajy manaraka indray tompoko lasoko vavy dia ny mozika fiderana dia ho jerentsika amin'ny écran ihany ireo voasokajy ao. Iarahantsika amin'ny Eventia mariage fiderana Agnaty Foko Revival Messengers Andriamanitra ny fahagagana Pepe Shine Androany aloha Enka Asandrato DGC Panao lalana Botkely Ministries Tano ao Jesosy CMJ Tsy ho diso fanantenana Tanora Masina Itaosy Zahay eto fauna Joe's Band Ny nahazo ny RDG mozika fiderana tamin'ity taona ity tamin'ny taona 2024 dia i tsy ho diso fanantenana Tanora Masina Itaosy. Choral anisan'ny manana ny maha izy azy ary efatry ny ela ny Tanora Masina Itaosy nanantena ary dia tena nahazo trophée tokoa izay le hoe tsy ho diso fanantenana arabaina ny Tanora Masina Itaosy. Miarabantsika rehetra tompoko. Ny atokopira Tanora Masina Itaosy moa dia atokopira dia vahoaka kely zay zany. Ny voalohanteny dia ny fisaorana an'Andriamanitra mbola afahantsika miaona izao ary manolotra ihany koa an'izao manolotra an'izao atao hoe mari-pakasitrahana izao amin'ny alalan'ny RDG mozika. Misaotra azy koa fa nampifanena taminay ny nira hoe tsy ho diso fanantenana iny tamin'iny taona 2024 iny. Ary nira iny moa dia mbola miteny aminay sy miteny amintsika tsirairay avy satria ny tenin'Andriamanitra toy ny sabatra roa lela dia sady mavoanay no mavoanareo. Faharoa manaraka izany dia makasitraka ny RDG mozika manome sehatra ny fiderana. Fahatelo dia misaotra sy mampahery ireo mpitoro ny filazantsara ankira rehetra fa samy mendrika mandray anty trophée ty daholo isika. Farany dia makasitraka ny mpikambana Tanora Masina Itaosy tsirairay avy sy ny mpakafy Tanora Masina Itaosy rehetra amin'ity taona ity dia taona ankalazantsika an'Andriamanitra noho ny 530 taona ny Tanora Masina Itaosy. Makasitraka tompoko. Mbola mitoetrany ny alohanantsika ary amin'izao fotoana izao dia hiditra amin'ny seho manaraka indray isika. Rehefa avy nahazo 1 million ny tarika Tanora Masina Itaosy dia tsy diso fanantenana izy. Ka noho izany
mbola ho avy eo rehefa avy eo a nitarika mage 4 ho avy eo koa rehefa avy eo a César sy Ngiataksa olo fotsy mbola seho iarahantsika eto daholo zany rehetra izany a ka aza misaraka aminay amatran'ity etsika RDJ mozika ny taona 2020 sy 2020 ity zao tsika dia vonina avy hatrany andray a ny seho manaraka indray a dia nitarika ny Sakeldalana. Angatahana Andriamatoa Tahina Rasoljona hanolotra ny trophée d'honneur.
mozika Nisakeldalana. Ampifaliana tokoa no soloko tenan'ny ekipa rehetra ny RDJ 96.6 anolorana n'ity trophée d'honneur ity anamarinana an'izay carrière zava-dehibe fitantarika ny Sakeldalana teto amin'ny firenena teto Madagasikara. Ampifaliana tokoa ny anolorana anao Noel an'ity trophée ity. Dia arapaina ny tarika makasitraka. Isaorana Andriamanitra nameny tombonandro. Isaorana koa anao Andriamato ministra tonga manatrika mamay voninahitra fotoan'izao. Isaorana indrindra anao misy PDG ny RDJ Musique zay nanatanteraka an'izao lanonana izao ihany koa sy nanome an'izao maro voninahitra izao anany tena ny Sakeldalana. Dia isaorana ny mpanaka ny mpanotrona rehetra na ny eto ny tongeto na nisy tokantrano na ny eto toerana na ny ivelany. Makasitraka tompoko. Sotranareo. Ny Sakeldalana teny kely avy amin'Andriamato ministra eny any ankehitriny kosary taorinan'izay trophée d'honneur zay dia andao hoarosony tanjona amintsika indray reo sikajy manaraka hotolorana ny marim-pakasitrahana. Eny ary anaraka ny momban'ny modern dancehall, ambiance tropicale, chill isiky. Misy any Ramanase Aaron sy Neptunia mpivady samy créateur de contenu sady matetika dia mitondra atsika na ho atsika ihany koa zareo. Agrade ao anatin'ny gasploaty efa nandrobaka trophée RDJ Musique miisa 5 i Agrade. Anolotra amboara eto amin'ny DJ Musique androany zareo Dawar. Coucou les enfants. Foka télé dadasneny. Milamina neny fa manala baraka. So dadasneny dia anolotra ny trophée catégorie tamnaman. Modern dancehall. Oh arahantsika reny nommé Modern dancehall. Alex Solo, Chuchu featuring DJ Mr. Gary. Big Up, Basta Lion. Boom Shakalaka, Pinch JMSH featuring Basta Lion, Si Bandem. Mauvais Garçon, Défi, Si Autogas. Négatif, Basta Lion. Up to the top, CMC, si DJ Mr. Gary. Validé, Basta Lion, si D-Line. Well Bubbling, Aliwanja, si DJ Mr. Gary. Ninazo di amboara dia Basta Lion si Dylan validé. Miarabantsika rehetrarehetra tratry ny taona misaotra ny Zanahary nanome talenta aingam-panahy ahafahana mamorona tena tsy nampoiziko tena marina zany tena tsy nampoiziko gadona anankiray nindramiko niarahako tamin'ny Basta Lion
tena mafy be daholo ny mpifaninana atao anatin'ny zavatra iny a zay moa zany le hoe mandresy daholo za raha nga misy hira anankiray zay tena tiako be teo a iny zao ny fauteko noho ny anay fa zay zany e de ho anay sy bastalayon ity a de miara-miory androatra alboina any Tomasina vo avy any mihitsy ny tenako io a vo tonga vo teo a de tiaka mafy be ho an'ny mpifaninana miaraka amin'iny iskady iny merci aminareo ny vote amin'ny manafinareo merci amin'ny vote-tsika jiaby iny kotsy nareo tsy navokaraha ty raha ty quoi donc on est ensemble n'oublie pas misy album koa tsy ela pas album EP iboaka tsy ela ela on est ensemble igopy Madagasikara jiaby yaman somary taritaraiky aty koa vo maro projet aty yaman big up no ser mad thing salama daholo tsika rehetrarehetra sao tsika dia anaraka ny ambiance tropicale fa mandra mpitenenako hoe iza nandresy a dia hojerentsika etsy amin'ny fahita lavitra hoe iza daholo mpifaninana rehetrarehetra alatsao arany iarahantsika amin'ny La City ambiance tropicale agnaty foko fitiavako anao Jonito aza miavy amin'ny chanson'olo Liko Kinilke Danina Black Nadia Mahalany Fanay Lema Paleka Mindao Midora Mjanahary Dansemena Tsofarano Anisette Tsy fantany Nachu nazo ny amboara moa zany a de anaty foko Jonito mazo mandendeha ny avitoerana eny Trophée voalohany azony Jonito teto amin'ny RDJ Musique ity anio ity miainga avy any amin'ny faritra Atsinanana ny lazany ka izao tonga amin'ny ambiance tropicale l'RDJ Musique 10:24 ka malaza eraky Madagasikara no ilahira hoe agnaty foko fitiavako anao Jonito everiko ampanitrehan'ny tegna marina ihany no mampisongadina amin'ny fiainana misaotra n'Andriamanitra volentsika amin'ny anakaby ary isoragna ihany koa ny RDJ eto Madagasikara ato amin'ny kapitaly Tananarivo ato mankasitraka ny mpanaogna rehetrarehetra manerany aina manjery na agnatin'ny telefoninareo agny ombenombeno ny tegnako magnome fisoragna foagna ho an'ny nagnano TikTok ny hoe agnaty fo mba miangavy tsika rehetrarehetra mitefatefaka orakoraka mafy be ampaherezagna ny namagna ny tamatavy zay voamafy tamin'ny seklony ary mitodika manokagna amin'ny ray aman-dreny ministera ty ihany koa amin'ny kolontsaigna ny tegnako voasambany mba nahita vatategnanareo mivady mivanta makasitraka toizy ny lalao fa mafinaritra sotra betsaka mampaheritsika mianakaby kokoby mafana de mafana mozika mafana de mafana ty anankiray ty koa mbola milay be koa ty mozika anankiray ty a rahantsika manaraka andreo zay ny mozika chill be a de jerentsika amin'ny fahita lavitra indray iza daholo indray ny mpifaninana de avy eo mikojo hoe iza nazo ny amboara
iarahantsika amin'ny 5 soccer Chill Isidna Zara Marcel Udina Tieno Fefe Milanao Steph Rambi Tiens piano Parasitana Sarmietsika Joasina Tamini Sarmietsika Nankureu Tantaravakintsika miaraka Sombim-pitiavana Bitsika Fa efa manandro Bamburi fiti Etisiere Sitara Reko Nyalefanya Tungavanan bula ezaka benyo Andrasa aloha jereko tsara ohatrany tsisy nahazo le izy vazivazy zany a Njara Marcel Isidina aiza laralahy aiza laralahy iny le njara iny alefasy le zavatra rehefa eto elahy efa nibata amboara iny efatra misesy teto amin'ny DJ mozika Njara Marcel nanao tournée tany ivelany izy namoaka hira vaovao tamin'ny 524 ary fandiminy ny trophée azony androany mozika chill faly miaravatsika rehetra tandremo le sampana tena tsy nampoziko mihitsy le izy satria hira somary lalina be le Isidina de hira tantara fiainana tantarany zavatra iainany malagasy rehetra indrindrandrindra ny any Toamasina amizao de eno le hira fa henonareo hoe tsy rerinareo a fa manana ny ao ambony manana ny Andriamanitra zay indrindra ny isaorako eto androany mbola nanome antizy isaorako eto ny vady malalako zay miandra ny zazakelinay tsy tiaka mavy anazy de ho an'le zazakelinay ty trophée ty ho an'ny mpakafy misy communauté be tena hoe makafy Njara Marcel ao tsy adiniko be nareo makasitraka ny fidy de tsy ho lava resaka be fa ao koa ny fianakaviako ray manontolo Miu sonore nanao an'iny hira iny manitra rabarsoa ifia miura rabarsoa de makasitraka tompoko mafinatra ny lalorana mitovivana ny fety RDJ mozika fa ny zavatra tsikatry lilio le gagnant zany ao anaty le izy miteny foana tena tsy napoziko mihitsy iny fa iza moa nanapo fa zay ny nanapo koa zany zay hoe azo tsy napozinay le izy tovy ange zany tsika sao tovy tateraky satria ny mpifidy ny fifidianana de ny farana tamin'ny omaly tamin'ny ratoandro ary taoarinan'izay vao nandamina ny zavadrehetra hoe ahoana ny andaharana ny zaty sy zaroa de zay vao nandeny hoe zay koa zany tsy nanampo fa zany zany nareo hoe misy pire zany zao mieritreritra hoe vao amoaka hira de hoe ty kosa mahazo RDJ mozika ty tsisy kosa angambany zany sa misy ve tsisy ka fa le nahazo teo zany le nahazo farany teo mahafinaritra anaranga iny namany iny impira iny zanaka tsinanana izy io Jonito Jonito fa nijery zany zao fa Jonito zany raha tokony ho izy efa trophée d'honneur fa izy moa zany amle anna zany fa namorikira tsara be izy agnatiny foky zany mialatsiny aminao monsieur Jonito fa hiranao iny raha mbola eto Madagasikara nanomboka tamin'ny volana mai 2025
zay fety andana mandritra ny teto amin'ity Madagasikara ity tsy maintsy mandeha foana misy hira anankiray zay koa magoaitra io tsy de fantatry loatra fa nisy version drill le hira fa io zay madame chérie ajabatsaka mitady zakoya fa io hira io tsy fantatsika fa mba angatahako aminao mba ataovy tonga ty aminay le hira sa hoana monsieur Ludovic ye zay vao voateny Lilio Ludovic efa famaly kely azy atatsy hoe Ludovic ao le izy fa tsy Lilio izy Ludovic mpanolotra fandarana Lac Tempo de miaraka amin'ny piano ihany koa andavanandro iny talata alakamisy sabotsy manomboka maraka mivoloka hatramin'ny telo ora sasany eo tsika mankafy mozika ao amin'ny air DJ mozika amin'ny air DJ 96.6 FM de avy eo ny mozika misy mandeha mankaty amin'ny air DJ mozika de omena maro fa zavatra tsy fantatrareo Ludovic io tompoko de mana taleta ohatrany zao alavany zao ny alavako taloha ohatran'izao bogosité zao bogosité-ako taloha ohatra ny fahaizany mihira ohatran'ny fahaizany mihitsy koa taloha fa misy ataovy kely asakely dalana teo hoe ataovy mitovitovy amin'ny feoko zany le tonalité aloha de ataovy hoe azafady risakely dalanao azafady risakely dalanao samba nandalo teto lay tiako naninareo omaly nandalo izy te mantsomaly ohatrany fahaizako koa zany e za koa tsy mahita nikira mihitsy ohatra rery voangio nahoana no de nosoparana lay fitiavantsika fititena feno asambarana mijaly ao ry voangy malalo satria anao e ianao re no navity zany eny ohatran'izany fahaizako taloha e ohatran'izany ohatran'izany izy zao efa vonina koa ny piratsika manaraka seo manaraka Ludovic seo manaraka Ludovic Mage 4 Fitiavanna segnato ampunao Umani ciao
ataoko saina faly anao sankitsinetizany tranao tomany niadrany ratoka tsy mety hitatoranao fa mantantena hoe moratiko ratoka sanasatra ianao mitatsy atombola mitasoro ratoka veriverina tsy miala ao ansainao laitova maskoy atso iaho fa ho avy aho ivimbina fitiavana dizibedia tsisy fehay fa ho azany aho la izao de zao atsamizao ho lafimanao zay jereko nyetsy tsy auto tsy mety mandao de zanidinao andigana vohitsao sotra manokana ny ery DJ zay a dia faly be zay ankotrana makasitraka page 4 makasitraka mahafinaritra ny seho sa tsy mahafinaritra ao amin'le mety tsara mihitsy ny fitendrena ny performance vocale canto eny ary andao ndray ho atsofisika hitanjona le feo mahafinaritra atao amin'ny RDJ hiteny amintsika ireo skajy manaraka zay hanomezana maro-pakasitrana indray ny amin'ity RDJ Musique 2025 na 5 sy 2 arivo ity tanjona ireto ndray ny trophée RDJ Musique 5 sy 2 arivo ho atolotra ny variété mihetsika collaboration au groupe urban tropical musique vivante art afrobeat ireto avy ireo anolotra ireo trophée ireo Camille eto amin'ny DJ izy dia mpanentana fandaharana hit musique sy zany de tsy hay isakariva amin'ny fitora Tantely Makafi directrice marketing ao amin'ny Madazone Logistics Andriana Rajoelso vao avy namita show anakefatra à guichet fermé tao amin'ilay hoe tamin'ilay hoe misy amin'ilay teny amin'ny CCI Vato Ijoely ndao ary RDJ Musique 5 sy 2 arivo hello tsy ho lava resaka fa aloha tonga dia jerentsika hoe iza no mpifaninana atao anatin'ny variété mihetsika collab ndao ary variété mihetsika collaboration au groupe Fit Alna, Malm, Nael, Wada Alamino, Kuwezi Gastea Bali, ALG featuring Jauva Kalina, Nael, Si Majesty Mapaluta, César, Singata Tsutfuti Manahirana, Oladad
ny nahazo ny trophée collab dia mampanota César sy Gatax. Fiara-miasa voalohany ho an'izy mirahalahy ka tonga dia trophée RDJ mozika avy hatrany ary tsy afaka ambavan'olona rehetra ity hira hoe mampanota ito variété mihetsika collaboration 2024 eto amin'ny RDJ mozika. Mbola tsara antsika jiaby manakory zay ya koragna tsy atao lava mankasitrika équipe jiaby niaran'ny Salahy ny farimbogny tamin'igny projet mampanota igny ny équipe ny Team C César MC Cowboy Bady Alan Ravotry ny équipe ny vadiko Malagasy Queen ny viavy maro tsara aby tagnatin'ny clip igny fa tiany tegna raha izy ty zegny tsy zaza raiky tompony izy ty fa ny mpankafy sy ny DJ rehetrarehetra nandefa hira igny ny mpagnano TikTok de sambany tamin'ny histoirany artiste jeune artiste avy amin'ny tany favioko nahazo raha ty asambava zegny donc izy ty tsy andeha ataoko an-tragno hoaingon-tragno fa andeha apetrako amin'ny bureau-ny maire amin'ny commune urbaine Sambava izy ty bon pour motivation de jeunes jiaby ambitieux talentueux avy amin'ny tany favioko agny na sport io na fianaragna io na ny karazagna talenta sy ny tisa sy ny sisa mankasitrika tomponao sitrika tompo vavy merci RDJ azovy aminandry entiky ody aminay Sambava ya juste ndraindray resaky kely avao koa za satria raha gn'afaliako sy haiko aborako aminareo fa alohan'ny tena resafako ny tena marina zany aleo ska hitodika tamatavy kely sy vitan'ny kabaro raha tiky sy vitan'ny tena Facebook sy vitan'ny raha fa ho an'izay manasy rambotagna zalahy azafady mandasa magnampia ny tamatavy fa zay mahavoan'ny tamatavy mahavoan'ny Madagasikara zay mahavoan'ny tanindrazasika samy mahavoasika anaby koa de misaotra besaka ny Gatax faly zao de misaotra besaka ny ekipa rehetrarehetra koa vady amanjanako Sandra de manager ao CMM Beat sy adigno Team C rehetrarehetra Alan Ravohitra misaotra besaka tompoko mankasitraka ny RDJ nagnome lanjanay artiste misaotra besaka de mankahery koa zao ho an'izay artiste namana sy nahazo nefa aminay nareo sika artiste mifampi-comprendre sika artiste mifakahay fa matoa samby nominé dikan'izay maro hira Madagasikara eto fa matoa sika nominé agnatin'ny tena RDJ tiky fa zava-dehibe raha zay sy de tena trophée loatra fa no fa nominé avao sika de fa tena fa sava koa misaotra besaka tompoko Agora toco tsy utetry anao magnamboza efa setry tsara bika tsara tefy zay raha volagninao ke za magneky ty andeha agnaraka anao zaho na marona firy fahavalo tsara soratra miavaka amin'ny voninahitra lehibe ho anay avy amin'ny Madazan Logistique no manolotra n'ity trophée ity ho an'ireo izay nommé ao anatin'ny Skadskira Urban Tropical zay arahantsika ato amin'ny écran avy ato iarahantsika amin'ny Madazan Logistics Urban Tropical Adala Dinaim Antikarua Tutu si DJ Mr. Gary Yaradia Shine If I ain't known verité Milliard César Number 1 Kiki Majesty Rimka Reslada Parish Setup Rimka Suranao
Joyce Mena. Tsara Tsodrano, Jamal. Vérité, Basta Lion. Number 1 ni Kiki Majesty Rivka. Vazo iray misy angovo resaka fiarahana mandritra ny fotoana tsara. Fiara miasa voalohany ny Stellay mandropaka trophée androany eto amin'ny RDG Mozika 524 Arabainy. Salama aby tsika abiaby. Kanareo abiaby izay nifidy ny number 1 isorako be izy roa miralay misolo tenandreo eto moa zao satria reo tsisy eto anterana fa andafagna aby reo de mankasitraka nareo mpankafy izay nifidy, mankasitraka ny Pollen, mankasitraka ny team ny Fokawa de agnaty fo atsika jiaby, agnaty fo muzika malagasy, agnaty fo RDJ. Tsy adigno mankasitraka ny mialatsiny kelikely teteny eo hoe mankasitraka ny Morondava agnisan'ny jeune agnisan'ny voalohany nahazo ny trophée ty amin'ny Morondava zao de big up any Morondava satria tagny nahaizako ny la musique ty tagny tanàna be agnamiko. Naone sao dia ho avadika spectacle-ko ty raha ty voninahitra lehibe no miakatra eto androany a. Ny zavatra tiako ambara fotsiny hoe na inona trophée azonareo androany a, nareo artista tadidio hoe za reriny mbola nanao sold out tao anatin'ny tapakandro. Mbola tsy tara raha hivadika anao humoriste nareo. Ireto ary ny nommé ao anatin'ny musique vivante. Yaratsika amin'ny Indrana 643. Musique vivante. Aianareo, TI featuring Enira si Sugar. Anjuba Kilala, Unza. Malagasy, Lego, Jaudjubi, Arigado. Ulubensi Mifanai, Maman Tsololo. Ruduringa, Unza. Zai Zanaka Sakalava, Maman Tsololo. Tsy eto amin'ny anjarako tsy gafinareo le écran. Ny nahazo ny trophée musique vivante dia i Maman Tsololo, Zanaka Sakalava.
zahay zanaka sakalava mamantsololo amboara faharosa adiny azy teto amin'ny rdj mozika ary sokajy mitovy ihany no nazahoany azy musique vivante. Mba mahay vaby atsika ampilereo veloko. Mahay vaby atsika eto faritra zany tany isaisany ma. Eto Mamantsololo tonga eto misaotra betsaka anareo avako jiaby zany magnotro zao. Ary indrindrandrindra koa amin'ny RDJ, indrindrandrindra amiako fisoragna koa Papa Davalta nagnano an'izao hira zao. Ameny fisoragna koa manajinakay izy anigny ary magnotro anareo vahoaka ny Tamatavy Mamantsololo fa mampahery anareo avako bangategna Zagnahary aro anareo jiaby tsisy loza karaha zay koa ahazo anareo ary atsika jiaby zany mpanenty anay zany makafe. Zanaka sakalave, zanaka sakalave de Magnina foko zao. Dia satria amilay dia anankiroa ny trophée omeko androany. Ny faharoa dia ny afrobeat. Tsy azo avadika ilay afrobeat fa lasa zavatra hafa. Fa ireto avy ireo nommé ao anatin'ny kategoria afrobeat. Iarahana amin'ny Viking Afrobeat 6 000 € à Natal. Antikarou Shine Col Mitete Seis Glita Rimka Gomanau Lois Sakai Betsumpoka Mad Max Timazava Denise Zanakulu Rio Junior Ni Amboara Afrobeat 2025 dia à Natal 6 000 €. C'est le palais mon trophée, c'est le trophée de l'Evanantudy. Bon, voalohany teny moa zany fisoragna maventy be ho an'ny Zagnahary fotony zegny izy zany natao ngara jiaby amin'ny tanàgna aty koa azonao zany. Dia magnaraka an'izany misaotra betsaka RDJ, misaotra betsaka olo jiaby nifidy manafo zany. Dia avake magnamia big up olo jiaby amin'ny tanàgna full Pointe de Gomane papa hitako anao mijery ho anao rahategna tegna mama koa karahan'izany misaotra betsaka amin'ny fanohanagna jiaby amin'ny tanàna atsika magnano areo zazy mahay straight. Dia tsy manina fa raisiko ty dia misaotra amin'ny mamanay dia misaotra ny RDJ milainareo veloma tompoko. Rehefa avy eo tsika dia ho asaina ampanajana ianareo mpira rehetra eto rehefa tonga ny farany dia ho avy eto ambony eto daholo ho firaisapo firaisan-tsaina ho an'ny RDJ sy ho an'ireo mpanaraka atsika any tokantrano mpanaraka amin'ny TVM
mipien'ny RDJ 96.6 FM ihany ko zay indrindra homare atsika dia asiana fatsiarovana kely sarisary kely mahafinaritra na ny nahazo na tsy nahazo zay le izy zay kilampirala mozy tika zay maresy tsy lobina azy retsy akoraina tsy akoraina fa rehefa mahitany anatalina dia matsiaro an'le microbol tadeo le microbol alaina le micro dia atao bol tandremo le micro azafady ary tompoko izao tsika dia reny piry manaraka avy hatrany Ludovic César ngiataky sy olo fotsy seo Iadanganao siangir nganolo tanterai ko vulang zela nau ino vulang zela nau ino bella kamanga bella ai ko mata manganau pa vulang zela nau ino vulang zela Setiano ya betaka no mamando lulu se adona mangeva now manga fe was male abo chapana azona oh did you know mommy my boss to me kashike sime shifa shike oh mangi je batanga no tik mapishi pakapangai andu manara mbore kumaima batanga no tik mapishi pakapangai Fano mapanuta mapanuta anda wanuta Akura tokchi utechi Nano mangamboza efase Tsara pika tsara tefi Ravulanginao keza manyeki Tiande angaraka nozao Namaruna firfavalo Tsara sora salu miafika amni maro Volano atoko enozao Vatanga no tima pisi pakapangai Andra manistri kanare kumamai Vatanga no tima pisi pakapangai Ekono wanzel fano mapanuta Matokna kara predator Mana kodse Ekono wanzel fano mapanuta No mami Mapasu tumikashike Sinishifashike Oh mangi je Merci
hitantsika kaiky ny momba ireto amboara manaraka ireto ny révélation artiste de l'année masculin artiste de l'année féminin eo amin'ny fanolorana amboara dia misy any Jessie Andriantsiferana digital manager avy ao amin'ny vondrona Star Francia Andriamampionna avy ao amin'ny Orange Madagascar Andriamatoa Tahina Rasoljona filota le généralny orinasa Geodeo Light and Vision sy ny RDJ andao ary RDJ mozika 5:20 Tokolasy tokovavy anio alina dia manoratra tantara vaovao indray ny RDJ mozika satria 9 raiky amby roapolo taona sahady satria fa tamin'ny 2005 nanomboka ny RDJ mozika nanandratra ny mozika niaro ny talenta malagasy niaro ny kalitao dia niezaka nanao etsika matianina dia tao amin'ity firenentsika ity ny RDJ ina moa ny atao RDJ mozika dia misy vina star ketra inona fanandratana ny mozika malagasy faboroboroboana ny hira malagasy sy ny kolotsaina malagasy dia izao etsika izao fanomezana sehatra ho voninahitra ho an'ny mozika malagasy ka miendrika dia miendrika omena tehaka mafy be ireo mpanakanto rehetra izay namorona ary tsy adino ihany koa ireo mpamorokira maro be izay nandray anjara ary mame hira eo anivony radio RDJ ny RDJ ihany koa dia manohana sy manampy ireo talenta vaovao manohana ihany koa ireo zoky be na lazaintsika ohatra hoe légende ohatran'le renouel kely teo izay trophée d'honneur izay nizaraina nandritra izay édition maromaro izay mamela ihany koa nareo ary tsy ho adino ny matsiaro an'ireo namantsika izay traboina sy sahirana any Tomasina efa nisy ny etsika ny RDJ izay natao maromaro tamin'ny farany herinandro lasa teo dia ho atolotra manokana mihitsy ary dia misaotra ny ekipa ny Mako Denis sy Shaina izay mikarakara azy ireo misaotra anareo ny malagasy rehetra tompoko miray saina aminareo zahay dia makahery dia miaraka eo foantsika eo anilanareo foana izahay makasitraka ihany koa ny ministre ny serasera sy ny kolotsaina izay nanatrika ity etsika ity izay tonga dia nitodidona ka ny Tomasina ihany koa izy teo dia tsy maintsy nialatsiny fa tsy maintsy nangatadalana misaotra azy satria izy no niay an'ity édition ny RDJ mozika izay atrehantsika androany ity dia misaotra ny TVM izay ahafahantsika ny tokantrano any manera Madagasikara mijery makafy an'izao RDJ mozika izao makasitraka ihany koa nyreto mpanohana ny RDJ mozika izay angatahako tehaka mafy be amin'ny Orange Madagascar sy World Cola tsy adino ihany koa ireo teknisianina maro any ambadika any izay mahatonga an'izao fahombiazana izao etsika izao malagasy avokoa ny ao ambadika izao zavatra izao tompoko lasy tompoko vavy eny ary hiditra ao anatin'le kategoria anankitelo manaraka isika dia ny zatra ho atolotry voaloha dia ny révélation izany hoe ireo izandry izay manan-talenta tokoa ny révélation de l'année izay arahantsika ny izavy izy ireo révélation Jonito Lois Zakai vamos chutar de panie na pista não bola manter fazer mas não faz faniriana RDJ dia ho lasa lavitra ianareo révélation ireo misy nefa matanjaka be era Madagasikara misy ihany koa ireo tanora izay
be mpakafy anisan'izany révélation Louis. raha tsy diso atao tsy eto toerana izy arahantsika ny feo avany sy ny sary. Mbola tsara tsika jiaby mialatsiny no tsy fatongavana fô no ny asa dia mbola tavela ivelona aty soatra tsika jiaby sy ny safidy ny hirantsika igny satria andro minety agnatin'ny DJ izy igny dia saoty ny ary DJ koa dia misaotra ny label izy mitondra zaho Indino Musique General Judas RN Prod za magnategna vokatra tsara be ho anaretsika jiaby satria mbola maro be raha iboaka piso olo jiaby. Yao, za moa zany tegna tsy Louis satria za raha kipiky ao zany ya trophée zandrikely anaty team raiky aminanga za Judas Louis agnatin'ny Indian Music de saotra betsaka ny DJ saotra betsaka n'olo jiaby makasitrake ya faly miarabantsika rehetra ary misaotra manokana ny artiste malagasy ny mpanakanto nareo zay manan-talenta eto amin'ity Madagasikara atsika ity dia metehaka mafy be aloha ny mpanakantotsika. Orange Madagascar dia faly tokoa manohana nyty atsika ity miaraka amin'ny RDJ Musique RTG 96.6 FM. Misaotra anao Andriamatoa Tale Général Tahina Rasoljonina faly zay miara-miasa eo akaikinareo foana zay le hoe Orange eo anilanao. Manaraka izany dia nijoroka eto anio dia anambara aminareo iza no artiste de l'année masculin. Iza ary ambarako ara ny artiste de l'année masculin Reku. Isika lony androany farampitro isika indray no maly anao ny zany raha manontany da mety sy tisy inonano avary inonano avary. voalohany ny nazahoany Reku ny artiste de l'année androany arabaina Reku artiste de l'année masculin RDJ Musique 2020 sy 2 arivo. Izay ambony matsainy izay atsaina mambony mitoetra no hita aoka izay rehetra ty ho lehibe hay anampy ny afa iampita anao ny anao isika aloha ny androany ye tena tsy anapozina mihitsy ty na le anankiray teo ary zay mbola variana ninanakoho te tsy dia tafakatra te fa mankasitraka an'Andriamanitra mankasitraka ny RDJ mankasitraka ny iza koa nankafy rehetrarehetra mankasitraka anareo rehetra mirary soa tompoko. eny ary salama daholo ny orkola moa dia faly foana manohana ny hetsika mamelanja ny talenta sy kanto malagasy tsy andrela ary tsika fa avy dia lazaintsika ny artiste de l'année féminin. Izary olona avy any Tomasina any Denise. Fanonteny androany izay no nazahoany Denise ny artiste de l'année tao anatin'ny tantaran'ny RDJ Musique. Arabainy Denise artiste de l'année féminin RDJ Musique 2020 sy 2 arivo. Zamjuru
mijuru tsara zamjuru 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 mijuru tsara. Merci beaucoup Zalae. Mino za fa matona mianare za izy ty de mendrika anazy agny. Misaotra betsaka ampagnetrehan-tegna tanteraka. Misaotra betsaka ny mpankafy satria na mba miezaka mikofokofoka raha tsisy mpankafy manôgna matanjaka de tsisy varany any le izy ka misaotra betsaka ny mpankafy jiaby. Jigany ira jiaby regny nare ataoko regny izy ambadika ko misaotra betsaka anao maharaka olako maharaka delirako ary manôgna ana. Misaotra betsaka ny mako atimy. Mafimafy ty vôlagna ty taminay a. Mafimafy tamatavy ty vôlagna ty fa tompoko lasy tompoko vavy mafinaritra ometsika teka daholo ireo mpanakanto rehetra nahazo ary ometsika tekany koa ireo zay tsy nandresy anio fa mpandresy ao amin'ny eritaona ny RDJ mozika dia tsy misy hoe mpandresiresy zany ny zavakanto nandresy fa tsy le olona androany dia amin'ny rarysosahady sahoana Ludovika zavakanto ihany koa tsy misy sakana mandeha ny fiaraha-miasa zany tsy misy sakana aza atao sakana mihitsy zany hoe nany avy any atsimo nany avy any avaratra nany avy any andrefana sy atsinanana dia azo atao foana zany azo atao foana ary misokatra foana ny varavarany RDJ ho atsika rehetra zay maniry ny anatitra ny sanganasa ary nefa voalaza teo dia maimaim-pony zany ataovy mazava tsara fotsiny ilay anarana ataovy anaty clé USB ihany koa ny hira. Dia izao ho asaiko ampanajana ianareo rehetra mpanakanto eto androany androso ty aloha aty mandroso tompoko mandroso tompoko ndavary Andriamatoa Rasolo John Tahina mandroso tompoko ny mpihira rehetra ato na ny nahazo trophée na tsy manana trophée tsy maniny za fa omeko trophée spécial nareo amin'ny latsinainy aza miafafy aza miafafy mandroso tompoko mandray atsika ety ambony lampiazo fa isaorantsika ny partenaire rehetra sy sponsor isaorantsika ny Orange Madagascar isaorantsika koa ny World Cola isaorantsika ny Jeojo la television isaorantsika ny Eventia Napiakanjo isaorantsika ny partenaire technique rehetra ny sary sofena moka ny sary isaorantsika koa ny ekipa rehetra any amin'ny régie any isaorantsika ianareo sotra anareo taritiny tale keo any ambony any pira rehetra zay eto mandroso tompoko mandroso aza mandroso mandroso Tokyo Arena Masho Manjaka Ali Wanja Ali Wanja isaorana koa tsika rehetra zay nanaraka tamin'ny fahita lavitra TVM zay niany tamin'ny RDJ isaorantsika koa ny RDJ 96.6 FM ny RDJ dia mariana hatrany fa afaka inotsika hatrany andafiny rika any amin'ny alalan'ny www.rdj.mg hitatsika izy iela zany hoe na sinoa zany dia iela dia aujourd'hui dia Delin dia appelé Delin mandroso tompoko mandroso tompoko mandroso raha mbola misy mpanakanto ao ambadika ao aza misalasala fa tsika rehetra fetsika ty androany ity mari atsika anatin'ny sary ny famaranana ny RDJ Mozika 2025 na ny 5 teritereo kely ary teritereo kely teritereo alaina ny sary
tsikitsiky ny voalohany tsikitsiky ny voalohany dia asiana orakoraka ny faharoa asiana fietsika daladala be RDJ Muzika 5 arivo atsika tokatranana veloma daholo atsika manaraka ny RDJ 96.6 FM mirary soa atsika rehetra veloma tompoko amin'ny heritaona indray RDJ Muzika 2026 Kobarsi
zay mahatsapa-tena fa foy zany atao aloha e aza menatra zany efa ty aloha ry keo ny mbola tsy ao e keo tanjona izy miravavy napla manalina dodolo aizy dodo dodolo aizy e eto dodolo e eo dodolo io a Selain nataon Mam Ridzi